politika anie zany zavatra resan'ny Jeremia zany l'olona politika zany fa politika an'iza zany politika ny devoly sa politika ny Jehova politika ny Jehova zany dia mivoninahitra Jehova Andriamanitra io fa io no manao politika anafitra nyity firenentsika ty zany ny teny mahatsiaro aho fa hanatanteraka n'inona ozy izy ny teniko marina ny ahitanao azy fa mahatsiaro aho mba hatanteraka ny teniko i Jehova 13 ary tonga tamiko fandrony indray ny tenin'ny Jehova nanao hoe inona izao no hitanao ary hoy izaho vilany mangotraka no hitako ary mitongilana mianatsimo ny vavany ino izao no hitanao vilany mangotraka no hitako dia ny vavan'ilay vilany mangotraka io tsy mitodika mianavaratra tsy mitodika mianatsinanana tsy mitodika miakandrefana fa mitodika maka izy ilay vavan'ilay vilany misy zavatra mangotraka ao io izy dia anontany hoe avy aizy pastera Maiolina avy aiza ny fihevian'ny pastera Maiolina avy ao atsimo ao ny fihevian'ny pastera Maiolina todika mianatsimo izy ny vilany dia tsy tonga ho azy zany perikopa zany raha tsy mino an'izany nareo dia mipetraha fotsiny eo fantarareo ny tokony ataonareo avy amin'ireny koa avy any atsimo Betsileo avy amin'ray koa avy any Vohipeno atsimo Atsinanana avy any atsimo mitodika maka izy ilay vilany ozy izy todika mianatsimo ny vilany mangotraka sa tsy mangotraka efa mangotraka halleluja halleluja jerevo ahy fa io perikopa vaky teny io tamin'ny heritaona nanoratany mpanao an'io an'io tamin'ny heritaona fa zany tamin'ny heritaona nanaovana an'io tsy haiko novambra oktobra novambra tamin'ny heritaona tany nanoratan'io perikopa antsika io fa zany tamin'ny 5 août amin'ny 2017 vao nasain'ny Jehova ny teny hoe andana mbarao amin'ny vahoaka an'izay fa ametraka anao ahy taizana lalàny mpanao perikopa tamin'izany fa hoe itianao fanambarana pastera Maiolina amin'ny saikoka dia atao vofaniriva amin'ny Jeremia ity amin'ny 4 oktobra motsika androany 21 oktobra ataovy an'izao hoe angotraka ny rano manomboka amin'io dia fa hitodika makaiza ny vavany mianatsimo ny vavany halleluja halleluja hitodika aiza ny vavany mianatsimo dia izany ve dia tonga ho azy zany ozy izy nareo raha ohatra ka tsy mbola nisy fanambarana hoe latsaka pastera Maiolina dia normal hoe zavatra mandeha ho azy fotsiny napetrapetraka fa tanitany fotsiny io nefa io fa taloha efa heritaona melohany heritaona ohatry zao zany natao io perikopa io fa io nga natao tany amin'ny fiangonana hafa nga io nomena ny fiangonana hafa fa naninona io tsy tany amin'ny fiangonana hafa natao fa nga misy an'izany faminaniana zany any amin'ny fiangonana hafa tsisy an'izany anie fa itsika nomena an'izany mitodika miana tsimo ny vilany mangotraka dia mangotraka ary efa mangotraka izy am'izao tsy mangotraka be da be nefa mitsangana am'izao fotoana zao inona ny mampangotraka azy manery tena milefaka ambany mihitsy fa zany kely indrindra ampanompon'Andriamanitra za zao no atahorana indrindra tsangana daholo ny rehetrarehetra mitabataba pastera zany tsy tokony hanao politika pastera zany tsy tokony hiditra amin'ny raharaha politika fa maloto ao izy zavatra halatra sy kolokolo zava-maloto daholo ny ao tokony hijanona any am-piangonana any izy misy ary ny sasany mbola sahany laza tamin'ny radio tamin'ny herinandro tao iny asa reninareo tamin'ny Vivata ty na ino tsara nareo dia mbola milaza izy hoe eto mbavaka mba tsy hilatsaka Maiolina nefa vilany efa mitodika makaiza mianatsimo azafady vilany efa mitodika mianatsimo dia ahoana raha mba nitodika tany avaratra io dia mba nentina anaraka ihany hoe miangavy ianao mba tsy hilatsaka fa tsy zavatra fantatrao izy nge mato miteny an'izany misy kandidaty hoanany ao misy kandidaty hoanany ambalam-bahoaka ao dia normal izy raha miteny an'izany satria hoe raha vao eo tsy ho tafavoakany azy ka dia eto mbavaka izy aza miditra amin'io nao fa tsisy hidiranao io rain'izao ary mbola tenina milaza mihitsy fa devoly raha mpitondra fivavahana niditra amin'ny
raha politika azafady tondra fivavahana tsy hanao politika ny mpanao politika mangalatra sy mamgorokarena sy mangalatra tany vaoaka madinika io sy manao kolokolo amin'ny rehetrarehetra io tsy politika ny mpitondra fivavahana zany fa ny politika mpitondra fivavahana anao ny marina tsy angalatra tsy hanao barofo ny taniny olona anafoana ny dahalo ny kolikoly tsy ho tia tena ka dia ny tenanao ihany ny fantareo fa tsy tia lalany vahoaka tsy izay politika ny fivavahana zay na ny ran'Andriamanitra ny Jeremia dana lazao aza matahotra azy ianao na hiteny izy na ho tezitra izy fa ivolany io fa mitongilana makaiza miana tsy moa dia andana ivolany mamay misy vany mangotraka iny dia batao indray atongolany makany tsinanana na makany andrefana indray hoe aza mitodika any fa mitodia maka ty avaratra izy ny mahay mamadika an'io ivolany io todika any avaratra va io toko sy andininy io ary hoe tsy marina indray ny pastera Mayola fa tsy miana atsimo zany io fa maka ty avaratra na maka ty ampovoany gaga mitipike pérécopature zareo aloha fa ny olona ny hafa any tsy natao inao zany satria tsy natao azy zany afatra zany fa itsika ny menany zany afatra zany mba hisokafan'ny masom-panahintsika koa hisokafan'ny masotsika ahita mba mijery lavitra fa Jehova io tsy miteniteny fahatany eno tsara ny zavatra resahany ato ty ato io ny resahako fa nandrify amintsika amin'izao io vilany tongilana no hitako mianatsimony vavany efa nyteny Jehova azo matsiaro no hitanao za matsiaro Jehova natateraka ny teno teny manaraka an'izay inona ny hitanao vilany tongilana makaiza makany atsimo io le teny lazainy Jehova hatsiaro ny teniny amin'izay izy fa ivilany io fa mitongilana makany atsimo ho taterahany ny teniny na iza ino an'izany na iza tsino an'izany andininy 7 dia hoy Jehova tamiko irohatra avy any avaratra ny loza anjony mponina rehetra amin'ny tany irohatra avy any avaratra ny loza anjony mponina rehetra amin'ny tany efa tonga ny loza eto amin'ity firenentsika ity tsy mbola tonga ino ary loza efa tonga iny posta ny pesta efa tonga ny loza satria ny vilany efa mitongilana makaiza grave zany raha tsy tongilana nakany atsimo le vilany tsy tonga ny loza fa satria ny vilany tongilana nakany atsimo dia ho tonga n'ino izy Jehova tonga ny loza tonga ny aretina pesta fa matokisa ary voaka an'Andriamanitra fa io pesta io tsy akitika na dia nysingam-bolo ny voaka an'Andriamanitra rehetra fa amen na mafy dia mafy dia raha voaka an'Andriamanitra ianao zany dia mino matokisa akoho voaka an'Andriamanitra na aiza ianao na aiza na inona fivavahanao na inona fiangonanao fa ianao tsy voakitika an'io tsy voan'io anao ny voaka an'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka zany rehefa tena olon'Andriamanitra ianao tsy voan'io fa matoa zany ianao sanatry ny vava voan'io dia mamatokisa hoe tena mety olon'ny tapany afa tsy tena olon'ny feno fa raha olona masirasira sy mikililalila ianao tsy afaka amin'io ianao fa io tsy mbola raha pitsora afaka pitso no ifarany loza arety mandoza tonga io fa milaza amintsika fa ho avy io ary inona ny zavatra iresahany azy ato jereo tsara ny iresahany azy ato 5:20 fa indro ho atsoky ny firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy Jehova dia ho tonga izy ka samy ameraka ny seza avendrany olo vavadiny Jerosalema avokoa amelezana ny mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda atsoky ny firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy Jehova dia ho tonga izy ka ametraka ny seza avendrany olo vavadiny Jerosalema avokoa amelezana ny manda rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda zany politika fanonganam-panjakana zany politika zany na ino resantsika misy natsoina any androdana an'io fanjakana io dia ametraka ny sezany eo reo olona reo rehefa tonga ny loza dia ho hitatsika fa raha ny firesaka ireo antoko politika mpanohatra rehetrarehetra ireo tokoa ny jerevany amin'ity fanjakana mijoro ity ny eritreritrin'izy ireo dia ny androdana an'io fa tsy izy tsony io fanjakana io ny ireo antoko politika mpanohatra reo zay mitondra teo aloha mbola te hiverina menao tsiny le mpanao politika teo aloha mba te hiverina be da be ny fananany nangalarin'ny olona sy very sy potika tamin'izy teo amin'ny fitondrana dia rarina izy raha mba te hiverinao mba amerina n'inona indray aloha ny fananany zay
very sy nangalariny vahoaka dia io no lazainy atao amin'ny perikôpa fa dia samihitsika matadidy tsara ary fa tsy teniko zany fa izy Jehovah ndana lazao fa za matahotra na ieno anao izy na tsy enao ndana lazao dia vitantsika amin'ny taona ho avy io zavatra zay hitranga eto amin'ity firenentsika ty dia ho tsaronareo amin'izay fotoana izay andinina amby folo ary fandahatra aminy aho noho ny aratsiany rehetra dia nafoizany aho sy nanodorony didikazo manitra ho any Andriamanik'afa sy ny akofany teo anatrenin'ny asan'ny tanany za dia milaza amintsika nizaniza mpitondra fanjakana na inona toerana misy azy na inona toerana misy azy manomboka amin'ny ambany ka hatrany amin'ny ambony ka milaza fa kristianina mivavaka amin'Andriamanitra ka nafoy an'Andriamanitra mandeha mandoro didikazo manitra sy manompo Andriamanik'afa mekohaka eo anatreny ny asan'ny tanany dia mahita raharaha amin'Andriamanitra zany président république zany na ministre zany izy laha milaza hoe hivavaka nefa ianao manompo tapakazo mpitondra fanjakana tsy ekeny soratra masiny zany aleo tsy mivavaka fa raha vao mivavaka ianao milaza miantso an'io Jesosy miantso an'Andriamanitra io nefa manompo Andriamanik'afa manompo tapakazo dia mekohaka eo anatren'ireny sary rehetrarehetra dia miala tsiny aminao monsieur le président fa ataon'Andriamanitra mamay eo ianao fa za miantso ny anaran'izany mamay eo ianao andininy fito amby folo fa ianao kosa dia misikina raha tamin'izany andro zany dia Jérémie fa amin'izao fotoana zao ianao kosa ry pasteur Meola misikina miomany ianao ka lazao aminy zay rehetra andidiko anao izao za matahotra ireo fa rao dia ataoko raiky tahotra anatreny ianao indro zao hanao anao tanàna mimanda sy andro vy ary mandavarana mba tsy ho leny tany rehetra na ny mpanjaka ny jodo na ny lehibeny na ny mpisorona na ny vahoaka zao ny dikan'izany za anao manda vy sy andry vy mandavarana mba tsy ho leny tany rehetra ianao na ny président mpanjaka ny jodo na ny lehibe premier ministre ny jodo na ny mpisorona be na ny mpisorona mpitondra fivavahana rehetra zay milaza hoe devoly mpaminany sandoka na ny vahoaka zay contre anao rehetrarehetra fa zao fa hiady aminao ireny nefa tsy aleo anao satria momba anao aho hamonjy anao aho hoy Jehovah tompona hiady aminao reny dia za manontany antsika tsy efa déclaré ve niady tsy efa be da be nitsangana miady enonareo amin'ny radio reny za miatrika voaka amin'ny radio fa za tsy manao kabary tsy valinao allo ny olona de telefôna ary dia anontany alefaso za vonona maly satria Jehovah aza matahotra ireny fa ndreo ataoko raiky tahotra ny lohany reny fa ireo izy hiady aminao zany hoe anakana anao arak'izay tratra hoe tsy mety mitondra fivavahana mitondra firenena fa anao mpanao politika ihany fa ny mpanao politika no afahana mangalatra fa ny mpanao politika no afahana manodikodina re-pirenena fa ny mpanao politika no afahana manao kolikoly fa ny mpanao politika no afahana makatany ny tantsaha sy ny vahoaka madinika any ankeriny anaovana taratasy any dia hoentina midinao mialinareo mpanao politika azo anaovana an'izany afaka manao an'izany raha io rangahy io ny tonga ao tsy hisy trono zany fondatra any amin'ny dalo sy ny sisa aza vela hiditra ao reo fa tsy izy io fa devoly io avocat du diable zany teo avocat du diable tsy mamela ny olon'Andriamanitra hanao ny marina sy hamonjy ty firenena ty ny avocat du diable satria ny devoly dia tsy mety hanao ny marina zany fa ny azy ny alatra sy ny lainga sy ny fitaka ihany ny azy fitahany vahoaka mody mena t-shirt mena lamba mena baolina menamena koa sy sisa mandritry ny fotoana zay ampelezakevitra rehetrarehetra rehefa avy eo izy mandritry ny fotoana hitondrany eo tangosana any aminao any daholo io mandritry ny 10 taona izy nga mirarana na tsy vita ny lalana ty aminao izy nga mirarana tsy zezika tonga any aminao izy nga mirarana tsy sy rano ambolena ny varinao izy nga mirarana anjaka takaninona ny dalo any faritra misy anao any fefa nameny t-shirt sy baolina sy menaka sy kaskety ianao dia mamerina fotsiny izy rehefa avy eo de hoe tsy mety ony raha mpitondra fivavahana ny mitondra firenena zany ny atao hoe mpisolo vavany devoly zany satria satry ny devoly mbola anitra eto foana ny firenena malagasy ozy izy Jehovah ndana teneno zany fa aza matahotra azy ianao na inona ho ataony ambara ho aminy fa ivolany io fa mitodika maka izy
mahatsiaro ny teniko aho hoy Jehovah natateraka azy. Halleluja, amen, amen. Andana ozy izy ambarao fa hoana inona ny antony zany fanambarana anatin'ny perikopa zany. Jaona toko 5:20, Jaona toko 5:20, Jaona toko 5:20. Manomboka ny 9:20. Jaona toko 5:20 ny 9:20. Tsy anareo ny nifidy ahy fa izaho nifidy anareo ka manendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba retany vokatrareo mba homeny rainareo zay angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Tsy anareo ny nifidy ahy hoy Jesosy fa izaho nifidy anareo ka nilaza hoe ndana mbarao zay lazaiko lazainao fa mahatsiaro ny teny koa ary mitodika amena tsy mivolany io mangotraka. Zaho nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa mba haretany vokatrareo. Za nanendry anao mba handeha sy hamoa mba haretany vokatra amin'ity commune Antalety Benativolo ty distrikana Jorobe ty. Nanendry Jehovah hamokatra am'izay ty firenena ty rehefa tonga ny fotoana. Izy no manendry fa tsy anao nanendry tena andeha za zao zany rehefa tonga io fotoana io de ho hita am'izay ty Madagasikara volamena ty fa tany mamokatra am'izay ty satria foana ny dahalo, foana ny kolikoly, foana ny risoriso sinsisa de ho tany maninona tany mamokatra. De izy le anankiray zay tena zany daholo inge izy zay milaza erotsaka ne rehefa tonga ao de tsy hita zay ataony akory. De izy mantsasiko kiray zany ary raha iteny zany daholo ny rehetrarehetra de aleo ary fitondrano io petraka eo mandra-pahafatany. Aza mandefa candidat koa nareo, aza mirotsaka koa ny candidat nareo satria miteny an'izany daholo. Aza sina mirotsaka tsony efa de zay tonga eo tonga de mandra-pahafatany io avy aleo fitondrano io mandra-pahafatany. Tapina indray ny vavany satria izy manana candidat ho atao ao. Vavan'ny mpanao politika zany fa ho hitanareo ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Zany nifidy anareo mba handeha sy haninona ozy izy hamokatra. Rehefa tsy mamokatra anao ataony Jehovah inona atao koa? Miala. Laza mandeha manompo Andriamanitra hafa miala, manompo tapakazo miala hoy izy Jehovah. Ialokaloko amin'ny anarako nefa manompo tapakazo sinsisa miala. Tsy mipetraka eo ianao. Zany nanendry anareo mba handeha sy haninona hamokatra. Ianareo olona koa rehefa tsy hamokatra miala. Paster rehefa tsy hamokatra miala. Zay tsy hamokatra miala. De ho jerevana daholo izy ny mamokatra izy any tsy mamokatra. Zay tsy mamokatra miala. Ozy izy le devoly reny teneniny zay nanompo anay ozy izy ka tsy mamokatra miala. Ne devoly koa mba ataony zany koa tsy manompo azy ka tsy mamokatra. Tsy mavita manakana ny paster Mayola tsy tondra firenena miala. Ozy izy devoly io tsy mila an'io zay ozy izy devoly manjary adana ny malagasy ahita ho afaka ny fahoriny hitsahatra ny asan-dahalo sy ny sisa hamokatra ny tany malagasy ny areny gasy ivelomany am'izay. Zaho agaga amin'izay misy arena be eto amin'ity faritra misy atsika ty de ny lalana ty vita tsy vita fa zany ho ataotsika zany raha fa tonga ny fotoana io. Ny arena atsika ty ihany no anamboarana ny lalana amintsika ty. Ny arena amintsika ty ihany no anampiana ny vahoaka tantsaha ty. Azo atao daholo zany hoe tena tsy mividy zezika io nao fa ny arena atsika mivaditsoa amintsika eto io no avadika vola de vidianana zezika zaraina amin'ny tantsaha rehetrarehetra. Ina ny problème amin'izany? Tsisy mandoha vola intsony satria mba miaina mba mihinana ny zavatra ny arena ny taninao nao fa tsy ny vahiny foana ny tonga de mangorona ny arena atsika ty. Tsika mahantra foana ty fa ho hitanareo Jehovah fa nilaza an'izany. Zay asaiko ataonao no andidikanao no lazainao sy teneninao raha tsy nandidy tsy nampiteny azy Jehovah tsy miteny an'izany koa fa efa nifidy atsika izy de ahoana nilazany azy ato. Mafaly ny olona ve zany? Mafaly ny olona ve zany ao sa tsy mafaly ny olona? Ny tanana zatra mitsotra mangalatra sy mangorokarena amin'ny fitiavatena tsy faly amin'izany. 17 zany zavatra zany nandidiko anareo mba hifankatiavanareo raha halan'izao tontolo zao ianareo de ao ko fantareo za efa halany talohanareo. 20 tsarovy ny teny zay efa lazaiko taminareo ny mpanompo tsy lehibe ny tompony raha manenjika izy de anenjika anareo koa.
raha mitandrina ny teniko izy dia hitandrina eny anareo koa halan'izao tontolo zao ianareo raha manenjika azy dia hanenjika anareo koa marina zany tsy faly amin'izany ny olona zatra manao afera sy mangorokarena sy mambotry vahoaka tsy ho faly amin'izany zavatra resantsika zany ary tsy maintsy ho avy izy hitabataba amin'ny fomba rehetra anakanana anao raha halan'izao tontolo zao anao za fa halany talohanao izy izy raha hanenjika izy dia hanenjika anareo koa dia jerevany raha misy olona maty nienjika sy ny fanaratsiana za mbola samy laza fa tsy mbola misy voalohany akoatra atsika any fa itsika ny mbola voalohany halan'ny olona sy enjen'ny olona sy opopain'ny olona amin'ny rehetrarehetra na dia nareo manao akanjo fotsy mangy ory dia efa be tabe ny tsy tian'io dia hoe iny devoly iny ny rabokiny nisy pastera anankiray zay ny resaka tamiko tany Majunga fika manana pastera maromaro zareo resy lahatra ny amin'ny hoe raha tsy mpanompon'Andriamanitra ny amin'ity firenena ity tsy avitra tsony ity fa dia zay pastera hiary asa aminao fa ny zavatra mahagaganay aminao ny izy pastera maolona dia ty zay reto samy pastera manana ny fiangonanay daholo zay fa raha misy olona tena halan'ny olona sy enjen'ny olona ozy izy potipoten'ny olona amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy dia ianao io nefany ohatra ny anao no mandroso indrindra indray ny fiangonana ohatra ny tsy azonay mihitsy hoe fa ahoana mampatonga an'izany ahoana mba meonay ny code secretnao ozy izy fina re code secret any aminao any zay zao tsisy mpanenjika tsisy mpanaratsy tsisy mpanompanopa fa na andeha mbany lohanay ozy izy tsy afen'ny collégium zany zay tsy afenao zany zay fa ianao arakaraky nanompananao anaratsinanao hoe vadika bibilave manompo sampy telopolo ny vadiny fanahy mamora zazy mpaminany sandoka devoly dia avoaka daholo ny toko sy andininy mpanao mazy io arakaraky ny anompana sy anaratsinanao ohatra ny anao ny tena matanjaka indrindra fa ny anay ohatra ny tsy hita be any ina mba code secret nareo toy zay mantsy anazy mba ataovy koa zay mba nenjehan'ny olona anareo dia mba lasa koa nareo fa anareo tsisy mpanenjika io nge ny dikan'izay mbola anefary aiza ny olona enjehana ny misy azy any aloha sa anefara aiza ny misy azy za tsy mbola nitolo ny enjehana dia miazakazaka miemotra izy dia efa ninao miazakazaka miemotra misy manenjika eo aloha koa any aloha ve ny mpanenjika za izy anefara zay ny code secret eo Kristy ve be mpanenjika sa tsy be mpanenjika nomboany zareo tamin'inona mihitsy ary ny farany tamin'ny azo fijaliana zao eran-tany be da be mpanaraka ny Kristy sa be da be eran-tany fiangonana kristianina feno eran-tany nefa izy ny farany zay nenjehana indrindra fa ny any mampatahotra ana dia hoe tsisy anenjika intsony tsy mare olona mitabataba intsony hoe devoly rabokiny bibilave vadika bibilave mpaminany sandoka hoe rehefa tsy mahainao an'izay intsony rehefa tsisy miresaka intsony mampieritreritra zay matoa zany ianao tsy enjehan'ny olona mety efa lasa izy ianao zany zay efa nefarany ianao zay na farafaratsy no mitovilarana aminazy eo inena iny ny alalako hoe mbola any aloha matoa popainao sy ratsiratsianao sy enjenjeny mbola any alohanao halleloia za ve dia olona afara kory ve dia zany anompanompa anazy sitra radio sy tele hoe iny zao iny nefa izy ary afara kory zay tsy de resako andreny fiangonana tsirary avy re sady tsy fomba nany voakan'Andriamanitra koa zany andeha anompanompa olona sy anaratsy olona sy amoaka toko sy andininy amin'ny baiboly eo zay miresaka mpaminany sandoka rehetrarehetra dia hidemontrena ny olo iny fa zao iny sa tsy hiditra amin'izany zany nandrahanana amaranantsika azy inona ary ny politika ny voakan'Andriamanitra le Kolosianina toko faharoa amaranantsika azy zao ny politika ny voakan'Andriamanitra Kolosianina toko fahatelo mantsy azafady ty ny politika ny voakan'Andriamanitra ry vahoakan'ny tanety be anaty volo fokotany andrano madio zao ny politika ny voakan'Andriamanitra Kolosianina toko fahatelo andininy roa ambin'ny folo mitafy famindram-posy fiantrana zany ny politika ny voakan'Andriamanitra mamindra fo dia miantra ny mahantra sy ny tsy manana rehefa mba manana sy ny mena rena be dia mba miantra ny mahantra
fa tsy mamihana an'iny ao. Zany ny politika mivoaka an'Andriamanitra, manetry tena fahalemem-panahy, mandefitra araky ny olom-boafity n'Andriamanitra sady masina no malala, mifandeferaka amin'ny famela heloka ianareo. Raha misy manana elo amin'ny sasany dia tahaka namelan'ny tompony heloka reo no mbaoka mba amelanareo heloka kosa. Zany ny politika nivoaka an'Andriamanitra, tsy politika ny valifaty fa politika ny famelan'iny, famelan-keloko. Hatramin'izao mbola tsy vita ny fampihavanam-pirenena, satria menina tsy vita ny fampihavanam-pirenena fa malifatiko. Mafy be koa nanaovana n'le anankiray tao, potehanao ny fananana nataonao sesitany, nilefa any an-dafy, gadraina ny mpanaradia azy, valifaty miverina. Za nataonao sesitany, any koa nefa rahanao mpanao politika normal ny azy. Tsy navelanao hidra teto Madagasikara hikarakara ny havako, tavela any koa anao notam, tsy mahazo mito teto koa ianao. Zany politika ny mpanao politika zany, fa politika ny voaka an'Andriamanitra. Mifamela inona lolona, mifamela heloka ianareo, aza mifanao an'izany. Ary za koa dia mampirisika atsika, aza manao zay fomba malin'ny olona faty ianao koa. Ao namoanao no valian'ny olona faty amin'ny raha tsy manjary ataonao, fa nanobola antsika malagasy ary dia mazava. Soa atao le venam-bola, ratsy atao loza maninona, loza miantona. Ka maninona anao no manao ratsy amin'ny olona, ka tsy matady ianao rehefa naovan'ny olona valifaty. Maninona gadragadrainao daholo ny olona rehetrarehetra zay manao ny marina, ka rehefa avy eo anao gadrain'ny olona koa dia hoe fa ahoana ity, ho ataon'izany ve ny firenena efa malifaty. Ka raha mpanao politika zany ny fiainan'ny mpanao politika, fa malifaty. Fa ny Baiboly mazava ny politika ny ato. Mifandefera amin'ny famela heloka ianareo raha misy manana elo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony heloka reo kosa no mba amelanareo eloka. 14 ary aoka ao amboniny zany rehetra izany ny fitiavana, fa feny fataterana izany. Tiavana namanao tahaka ninona zany ozy izy? Tenanao. Satria nao mba nahazo arena be nambinina, dia io arena io zay azonao tamin'ny faritra misy anao zarao amin'ny vahoaka io. Tiavo tahaka ny tenanao koa reo vahoaka reo, fa aza ny tenanao ihany ny vokisanao, fa mba omeo ny vahoaka amin'io arena-pirenena io, zarao amin'ny vahoaka. Zany ny politika ny Baiboly zany. Aoka ambonin'izany rehetra zany ninona ozy izy? Ny fitiavana. Areo ka nako aomponareo ny fiadanan'i Kristy, fa amin'izany ny antsonanareo teny iray, areo koa feny fisaoranareo. Aoka ny teny rehetra hitoetra betsaka ao amin'ny fahendrena, aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana sy ny tononkira-panahy, mirano fahasoavana aomponareo an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny vehivavy. Dia tanytsahany eto ny politika ny fiangonana. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, mazava angamba zany, fa tsy ny vehivavy foana ny tsy maintsy ekena ao an-tranao. Raha va tsy ny vehivavy dia efa romotra raha matoa. Io tsy maintsy atao, raha fa tsy anaiky anao dia tsy fanaraka aminahy, tsy ny tena no atao ato fa ny anahy. Fa iza ny tena nga tena tsy tena, biby nga tena, dia mifantao tena-tenao. Ianareo zanaka, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, aza sosotra aminy. Zany koa ny lehilahy, politika ny Baiboly. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, aza vonoana io, meohanina io miaraka ny ankonany, fa tsy ny karamanao sy ny vola azonao dia ry amin'ny vady fahatelo sy fahadimy sy fahaenina ry daholo mandefa ny vady aman-janaka koa tsisy mahazo na ny ray ary. Rehefa tsy mifanaraka ny loanao dia menao ny daka, menao ny totondry, ataonao rokalika, mba tsy lazako hoe natao rokapiso. Ianareo zanaka manakeny ray aman-dreninareo, zany ny politika ny Baiboly. Ny zanaka manaja ray aman-dreny, manaiky ny ray aman-dreny. Ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo, fa andreo mamoy fo izy. Ianareo ray aman-dreny koa aza dia manao zavatra zay hampamoy fo azy koa. Hivavaka izy dia sakasakanana, horohana tsy ho zanaka nefa hivavaka, fa tsy hoe andeha namonjy balina nanao dahalo. Ianareo mpanompo manakeny tomponareo, areo ka araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka mipilasitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Tsika mpanampy na piasa n'orinasa ianao, na miasa any amin'ny tanimbary, na any am-pianarana, na any amin'ny ministera tsiraray avy any, na chauffeur ny asanao na mécanicien. Misy lehibe anao, misy patron anareo, ekeo ny patron nareo manaja azy, tsy hoe masony eo dia mody miasa tsara. Fa raha voalasa le patron dia efa velao fa nga io zanga ndovan'io, inona ndrarikony io napotika any nary fiarakodio fa nga io ana
zasovera fotsiny eto ohatran'ireny tobiliny fanjakana reny tobily mpanjakana reny na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny any tompo fa tsy an'ny olona satria fantarareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo ny Kristy tompo ianareo zany hoe ao amin'ny Kristy no andraitsika ny valinasa rehetra rehefa nasaina ianao dana teneno de teneno ataovy de ataovy avy de tongava mandehana de mandehana fa andray ny valinasa avy amin'ny tompo ianareo meo azy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay halleluja amen tsangananaritsika ivavaka marana zany afatra izany satria ngeza be ny afatra nomenantsika androany tamin'ity perikopa ty ary ny tompony hitahantsika nome fandresianantsika trano iaraka ivavaka isika Jehovah'Andriamanitra raha io na inona zavatra ataonao hoy Jesosy dia ataovy amin'ny anarako izany ka na inona angatanareo amin'ny anarako dia ho azonareo izany ianao Jehovah dia nanambara tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa izaho i Kristy ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko izaho aminy dia mamohy be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona misaotranao zay Jehovah raha io fa na dia mpanompotsy mahasoa azy izay dia nofidiny Kristy ho mpanompony ka ny rahany mba andesy amoa ary amokatra be mba aretany vokatray ka na inona angatanay amin'ray dia omeny anay izany raha lan'izao tontolo izao izay ho ianao dia fantatra fa ianao Kristy nefa nihalany talohanay fa raha nanenjika anao Kristy ny olona dia mba hanenjika anay koa izany tokoa ny ainanay satria efa nomenao baiko izay tompo amin'ny afatra zay hoentinay nandidy anay hoe zay teny ambarako anao no lazainao fa foniny ary tsy mbola noforonoko tany akibo ianao no efa fantatro ary tsy mbola teraka no efa nao masiny kotendrena sy mpaminany amin'ity firenena ty ka dia nilaza ianao manao hoe mandehana fa toko mbavanao ny teniko ary ino zao manendrenao zao anio zao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera andrava sy androdana ary anorona sy ambolo hoy ianao Jehovah dia raha nilaza ianao tamin'izany hoe inona no hitanao ry Jeremia tahaka ny milaza koa amin'izao fotoana zao inona no hitanao ry pasteur Mayona dia mahita fa misy ratsakazo mahatsiaro no hitako dia hoy ianao Jehovah hoe marina ny hitanao fa mahatsiaro aho ka hanatanteraka ny teniko fa io vilany io hitanao io dia mitongilana makany atsimo ka za matahotra azy ianao hoy ianao Jehovah mantsy an'izao fiangonana izao fa ho tanàna mimanta sy andro vy ary manda varana ka tsisy aleo anao ny mponina na ny président na ny premier ministre na ny mpitondra fivavahana na ny vahoaka fa iady aminao reny hoy ianao Jehovah fa tsy aleo anao satria zaho no momba anao hoy Jehovah ko dia atolotra ianao ary Jehovah nidera sy nihaja sy nivoninahitra mandrakizay fa mahatsiaro ty firenena malagasy ty tokoa ianao ary efa nanendry azy mba andeha sy amokatra amin'izay ka dia ho afaka ny fahoriana sy ny fantranyzao vahoaka izao ko dia anao ary nidera sy nihaja sy nivoninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen